ahoana marina ho azo antoka ve ny fifidianana 324 diso fanantenana izay no tazana amin'ny vahoaka malagasy amin'izao. Betsaka ireo fampanantenana nahazo nandritry ny fampelezan-kevitra. Ny toy izany tao anatin'ny 3 taona mahery nitondrany any Rajoelina ny firenena izay. Toa tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana fa ho paradisy Madagasikara no ihany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy misy tsy mikaikaika manoloana ny vidim-piainana ankehitriny, indrindra fa ao anatin'izao fampidirana mpianatra izao. Ny fotoana toy izao no hitarafana ny fahaizan'ny mpitondra tena mitsinjo vahoaka. Mafy ny mahazo ny ray aman-dreny mampidy janaka any an-tsekoly. Zaza iray any amin'ny ambaratonga fototra na ny primaire dia tsy maintsy antanina 5 alina ariary ka hatramin'ny 2 hetsy ariary ho an'ny fitaovam-pianarana fotsiny. Mbola misy anefa ilay reinscription na ny famerenana fisoratana anarana raha ho an'ny tsy miankina efa na ny miankina amin'ny fanjakana aza mbola andoavam-bola ny ankamarony. 5,2 alina hatramin'ny 2 hetsy ariary ho an'ny ambaratonga faharoa. Ny an'ny fanjakana moa ilay hoe 3 alina ariary mahabe resaka. Mbola tsy misy resaka ekolazy amin'izany. Ny kojakoja hafa toy ny tablier, ny tenue de sport sy ny maro hafa mbola tsy misy tokotaniny. Tena maro ny olona tsy mbola nanao fisoratana anarana na ny inscription sy ny reinscription hatramin'izao. Mbola manao asa marika tsara aloha amin'ny vola aloha izay ifampitadiavana mihitsy. Ny tsy miankina nefa efa manomboka miditra ihany koa itoy amin'ny herinandro. Maro ny ray aman-dreny tsy mahavita fitaovana. Hoy mantsy ny vahoaka madinika hoe ile latsakempoka ny aloha fa tonga dia vola complet 5,4 alina. Dia ny any amin'ny lycée any LTC any Ampefloa ny Antsasabola dia arotsaka any amin'ny LTC fa tsy any amin'ny banky 300,000. Le ray vao le CG vao hitako fa ny lycée vao mitady vola io sady mila verina ny tokony mbola tokony ataona ohatran'ilay 0 ariary tamin'ny herintaona ihany. Dia mba mena kit scolaire araka mba anampiana zany fa tena tsisy vola. Tena lasa tena tsisy mihitsy ny vola, tena tsy misy mihitsy. 5,000 zao ny alohany an-tevo mihitsy. Tena masivatra aloha masivatra. Ny anonao any nefa tadiavina ny pionao zao kaka manasa lamba anjagnanao za zao fa mitady ananjy fa akaiky ahitasa tsotra efa 70 taona mbola hiasa moa tena sahirana daholo. Aloha mihitsy miveriny ndreny aloha tena aloha miveriny satria rehefa kakeo zao mijaly tena mijaly. Misy any mpianatra mandeha tsy mihinan-kanina fa tsisy vola hitanao e kaka masasa lamba mba veloman'ny olona ety atsaminy aretiny teo tena hita hoe sahirana. Eveo toko tsy mandodorany zay aman-dreny mpianatra aloha zay voalohany indrindra hoe tena problème. Dia ny fotoana ohatry hoe tsy mitsy miezaka ianao zany raha ohatra hoe te hianatra politika izy mba vidy kely fitaovany fa le droit ihany ka miala amin'le droit dia fa mbo manomboka an'izay aloha zany le mbo mitady kahie zay ny ankizy fa amin'ny droit no tena eny zany aloha. Izany no fitarainam-bahoaka. Ny filoham-pirenena nefa ty toa variana amina zavatra hafa sy fanaovana spektakla fotsiny. Misy ilay hoe maimaimpona ny fisoratana anarana saingy toa feno fiatsaram-pelatsy fotsiny izany. Tsy tazana akory eny amin'ireny sekolim-panjakana ireny. Ny fanjakana nylazay izany moa tsy tena nitondra vahaolana sy tsy mahita ny zava-misy eny fotony satria rehefa maimaim-pona dia tsy hisy ny karama ho an'ny mpampianatra frame. Izao no mahatonga ny olona anakina ny resaka kianja manara-penitra ny riariany izao fitondrana izao. Antanina vola tsy toko tsy forohana anaovana fety feno artista. Fa ny zavatra hafa tena manahirana ny vahoaka tsy rara iny ny filoham-pirenena mihitsy. Rarina raha mitaky ny famerenana any filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao satria manomboka tonga saina manoloana ny fampitahana ny fiainany tamin'ny fitondrana ny filomarika Ravalomanana sy ny fitondrana Rajoelina izao. Hoy mantsy ny vahoaka madinika raha ny tafa sy ny resaka taminy momba izany.
aloha mijery hoe zao mahazo anareo dia mihaino ny teninareo amin'ny teninareo dia mihaino ah samina aloha miteny aloha mandinika tsara eo natao zay fa miaraka daholo tsika fa tsy hoe zarery a fa tsy ohatra zao no fiainanareo mahita vaolana amin'io a maintsy tokana amin'ny ara-dalàna eo anao maro zany tsy alakevitra nampahefanasondra fa za matahotra anao zany manao an'ity tompo projet anao ty ny naveritro nandritra ny fitsidihan'ny mponina tao imeritsy atosika ireo rehetra ireo ny vahoaka malagasy no nampindrana fahefana io mpitondra io ko azon'ny vahoaka malagasy no manala izany aminy mazava manko ny fanambarana izay nataony tanora RMDM mahakasika izany izahay mivondrona ato amin'ny tanora RMDM izay avy amin'ny antoko politika misa raika am'roapolo sy fikambanana maro manerana ny nosy dia manao izao fanambarana izao no ny fitantanan'ny filoha sy ny gouvernementany firenena tsy amin'ny tokony ho izy no izao antony manaraka izao ary dia manambara izahay nilaza izy fa tanora nefa tsy misy tetika matipaika sy maharitra ho an'ny tanora fa dia haitraitra no betsaka toy ny hoe raha ny volana namboarana ny kanjany barea izay tsy nisy voka-pampandrosoana mivantana ho an'ny vahoaka dia efa ampinanaovana foto-drafitra sagoavana sy maharitra ho anay tanora izay tsy fantatra mazava hoe volaniza tokoa moa no nanaovana azy no tsy hananany malagasy fahefana ny fomba sy hamantatra ny nampiasana azy nilaza izy fa mitsinjo ny madinika nefa tsy hita izay vahaolana nomeny ny fidinan'ny fahefambidin'ny vahoaka sy ny fiakaran'ny vidim-piainana nilaza izy fa demokraty nefa izay mitaraina sy maneho ny heviny dia anaovana raha matahora sy gadraina mihitsy toan'ny beritsy izay naneho hevitra dia nogadraina hanika ireo natao hitanjony filaminana indray no ampiasainy ho herim-pamoretana nilaza izy fa nieny polisanjatony gouvernementa teo aloha dia tsy nahomby ka antony nanovana azy indrisy nefa fataovoamaika loza ireto vaovao ao ny herinandro dia nametra am-pialana izay ahitana taratra sahady izay fitantanana ao ny minisitra voasaringotra anatin'ny kolikoly nefa dia volam-panjakana no iandreketany ao ny tsy mahay miteny gasy akory nefa dia itaksy izay ho tombotsoan'ny gasy no antom-pisiny eo izay sarotra inona sy ny sisa ary ny tena loza dia ny fanaovan'izy ireo tantely afa-drakotra ny RM-pirenena sy ny volam-bahoaka ka ireo izay voasaringotra amin'izay dia toa milamindamina sy mitsoka any ivelany any foana ka tsy hitanjavony izay tohin'ny fanadiadiana mba fantatra ve ny tohin-dra raha bonbon sucette izay ministra no ambadika ny écran plat izay ministra sy ny vadiny no ambadika ny volan'ny covid ny volamena telo amby fitopolokilao izay olona manodididina ny mpitondra ao hiany no ambadika ny vatosoa 20 conteneur ny fanafody 2 conteneur tsy hita tao atoamasina sy ny sisa ka noho ireo antony ireo dia mitaky izay tanora RMDM sy ny fikambanan'ny tanora maro anisa manerana ny Madagasikara ny fametraha-pialany ny filoha Andry Rajoelina sy ny Premier Ministra Tsain Christian sy ireo gouvernement tatariny ho tombotsoa ambony ny vahoaka malagasy sy tombotsoan'ny firenena avoay tsy misy fepetra ireo gadra ara-politika sy ireo mpandraharaha tsy mitovy hevitra no gadraina satria tanora maro sy ankohonana maro no miankina sy velomin'ny orinasa ny ireo mpandraharaha mpanao politika no gadraina ireo
manainga ny ampon'n'ireo tafika mba ho tena tandroka aro ny vozona tokoa ary tena iaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy handray baiky politika sy aro ny seza ary ny tombotsoa manokany mpanao politika ary farany manentana ireo tanora rehetra manerana nosy mba ho tonga ao Antsirabe amin'ny hetsika fanombohana izay karakarain'ny RMDM ny 20 septambra 2024 ho avy izao mba entina hanehoantsika ny firaisan-kinantsika makasitraka makatelona atsika tokolasy tokovavy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona tokoa moa izany no mbola ilan'ny vahoaka malagasy izao fitondrana tsy miraharaha vahoaka izao. Raha fetsy fisehosehoana amina famorim-bahoaka aloha dia aingana mihitsy ity fitondrana ity ary mahita vola foana anaovana izany. Vola avy aiza tokoa moa ireo? Manambola anaovana fety fa tsy manambola mba amronana asa ho an'ny vahoaka malagasy, nefa miodina sy miasa indray aza no akatony mba tsy hanana ny vahoaka malagasy asa ka mba ho ambakainy amin'ny fizarana 5 kilao isaky ny fampelezan-kevitra. Ny mahagaga fety lava isaky mihetsika izao ny fitondram-panjakana kanefa mangatabola any ivelany isaky ny mihetsika. Dia hoy ireo vahoaka tany amin'ny faritra Nalanjorofo hoe tsy mihinan-kany, tsy mahazo amin'ny ray aman-dreny anao lekôly sanandro, tsy mahazo avy amin'ny fanjakana akory moto. Zay zava-misy na retraité misy tanyn'olo voarefy aleny fanjakana. Zay raha ny alahelo-bahoaka amin'izao fotoana zao raha zato n'olo amin'ny fokotany araiky 5 angambany raha hoy sy avo zany fitondram-panjakana no ny alahelo tsy mandeha mividim-bokotra fa ho avy moa ny fotoana ilanany azy ny favoana dia ento amin'ny ray aman-dreny any fo zay aiza raha misy voalohany zay Nalanjorofo amin'ny fanongana io président misy io zany fa raha tamin'ny fifidianana anazy zay misy ny voalohany satria nazo 83% Nalanjorofo fa amin'izao fotoana zao bebe zay ny pourcentage n'olo tsy tia anazy Nalanjorofo kidy tanteraka zay satria tsy arakarakarana antegna zay raha niboaka latsaka ny sadoko zay zay agnatin'ny faritra na mividim-bokotra. izany dia midika mazava fa efa leo izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy. Izany diso ny vahoaka analan'ny fahefana nampindraminy ve sa ny mpitondra nampindramina fahefana fa tsy nahay nampiasa izany. Raha maheno mizany moa ny mpanoana izao fitondrana sy ny pazy tombontsoa madinika manodidina azy dia milaza foana dia 5 taona ny fehim-pitompiasany filoham-pirenena ka tsy ara-dalàna ny fanesorana azy eo amin'ny toerany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe koa nanonga-panjakana tamin'ny taona 2024 iza ny olona tsy nanaja io fehim-pitompiasana filoham-pirenena perinasa io tamin'ny taona 2024 teto? Tsy Andry Rajoelina nampiasaina hatramin'ny tafika mihitsy tamin'izany. Dia ankehitriny izy milaza fa tsy mety ny fanonganam-panjakana mba hamenatre ratsiko natao. Raha tena tsy mety tokoa ireny fanonganam-panjakana nataony ireny dia tokony ifona amin'ny filoha Marc Ravalomanana izy ary ifona ihany koa amin'ny vahoaka malagasy fa tsy nanaja lalàna. Fa rehefa izy zany dia tsy azo ny vahoaka esorina ny fahefanany indraminy. Dia hoy hatrany ny tanora RMDM hoe tsy maintsy andalambe tompoko no anovana famorim-bahoaka satria zay ny fomba efa nitezaina ny vahoaka malagasy teto. Ka na tianao na tsy tianao zay ato amin'ny tanora RMDM zay manentana ny tanora rehetra manerana ny nosy tsy maintsy hidina andalambe de mampiomana sady aoka reny fonja no hitano atavy miangeza ny fonja fa tsisy pody ny tanora fa tsy maintsy latsy eny andalambe anao zay fitakina zay. Ka ho anay de averimberinay raha manana fahendrena ny filoha sy ny premier ministre dia tsy ho lany andro any vaovao gouvernemanta tsy misy olo hiandry 2023 ny eto satria ny antony de tsotra tsy hanana ny vahoaka toky intsony ny 2023 satria teo aloha ara
tsy hainao ny seny, tsy hainao ny ACC, tsy hainao ny retseretra ao, na vitanao nanodikodina ny safidim-bahoaka. Amin'izao fotoana zao a inonay efa anao ny ACC, tsy maintsy ho anao koa ny seny, anao ny intérieura, iza ny olona dala ilatsaka eo. Dikan'izay 2023 tsy vahaolana fa ny fametsaam-pialana nareo a no vahaolana ampahenjena. Marina mihitsy izay voalazan'izy ireo izay. Tamin'ny fotoana tsy nitondrany aza, nisy ny doublon, nisy ny fampidirana fitaovam-piadiana antsokosoko. Azo raisina fa tsy mitombona ny teny amin'ny HCC. Maika ve fa azy ny fahefana? Na tiana manko na tsy tiana, dia mpitondra ny petraka noho ny doublon no mikarakara fifidianana amin'ny taona 2024 io. Ny natongavany teo amin'ny fitondrana aza tsy madio. Maika ve fa ny zavatra ho karakarainy? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!